ity no fandarana fiarovam-pirenena farany amin'ity taona 2024 ity rehefa visy ny tety faritra maro nanarahantsika n'ireo asa misongadina no tanterahany tafika malagasy ao anatiny fandarana izay resantsika ny fandriampahalemana fametrahana ny fandriampahalemana tanterahana eo anivon'izay tafika malagasy izay koa satria araka ny efa fantatsika dia isaky ny alahady voalohany sy ny alahady fatelo toy izao no tanterahana ny fandarana fiarovam-pirenena rano eto amin'ny televisionna malagasy miarabantsika rehetra raha ny tonga soa indray ato anatin'ity fandarana ity miavaka kely ny fandarantsika satria dia mba hoentina manome lanja manao jeritodika aiza ho aiza ny zava-bita tao anatin'izany hoe fametrahana ny fiarovana ny tanterahany eo anivony tafika malagasy izay miaingy tao anatiny fanatanterahana ny vinanasany andriamatoa jeneraly ministry ny fiarovam-pirenena araka ny paikady ihany koa napetraky ny lehibe ny etamazorn'ireo tafika miaraka amin'ireo rantsa mangaika rehetra ao anatin'izany setra izany hoentina mametraka ny setry ny fandriampahalemana eto Madagasikara miavaka kely ny fandarantsika araka izany satria dia fandarana manokana izy ity ary anasanan'izy ireo izay tompona andraikitra voalohany ao anatin'izany sehatry ny fibaikona ny fitondrana ny tafika malagasy izany izay no hoarantsika amin'ity alahady ity entitsika manakatona tanteraka ny fandarana fiarovam-pirenena tamin'ity taona ity anisan'izany ohatra ny vahiny ho raisitsika eto anome aina anao an'izany hoe aiza ho aiza ny zava-bita ny jeritodika izay ny général de corps d'armée Rakoto John Joshua izay avy eto ankaiko eto ministry ny fiarovam-pirenena ary manana an'izany hoe vinanasa nentiny nanatanteraka an'izany fametrahana ny filaminana fandriampahalemana ao anatiny anjara asany tafika malagasy eo indrindra ihany koa ny généraly général de division Saivero Lala Monja Delphin lehibe ny état-major-n'ireo tafika izay mitazona ny fibaikona ary manatanteraka ihany koa araka ny tondrozotra apetraky ny généraly ministry ny fiarovam-pirenena izay miaraka aminay eto ihany koa izy ao anatin'izao fandarana manokana izao fa manentana miaraka amiko moa zany ao anatin'izao fandarana izao Ramatoa Raelisoa Virginie izay hiaraka amintsika eto hitondra an'izao fandarana fiarovam-pirenena izao miarabanareo tompoko tonga soa ato anatin'izao fandarana farany amin'ity taona 2024 ity miaraba andriamatoa ministra miaraba anao ihany koa andriamatoa Sema miaraba Ramatoa Raelisoa Virginie voalohan-tena moa dia miarabanao Griffine dia miarabany vahoaka malagasy rehetra manaraka an'ity fandarana amin'ity andro alahady alina ity amin'izao fotoana izao ary faly dia faly tokoa ny tena miaraba manokana ny andriamatoa filoham-pirenena Andry Rajoelina noho izao nahavoafidy azy indray izao hitatana ny tany sy ny firenena mandritra ny 5 taona izay fantatsika rehetra fa ny filohan'ny repoblika no filoha faratapin'ny filohan'da dia miaraba azytsika hahavitany soamantsara ny adidy sy nandraikitra napetraky ny vahoaka aminy dia manantitra ny araba ho an'ny vahoaka malagasy rehetra izay manaraka izao fandarana izao ary miaraba anareo miravavy izay manentana ny izao fandarana izao ary tsy adino ianareo teknisiana izay mampitana izao fandarana miaraba tompoko lasy tompoko vavy mitsidika ny tokantranonao izahay ato anatin'ity fandarana ity araka ny fanazavan'ny mpanentana Griffine teny am-pandohana dia amafisina sy anterina hatrany ny arahaba ho an'ireo rehetra ihany koa manaraka izao fandarana izao any anatin'ny tambazotra tserasera ny pejy Facebook ny ministera ny fiarovam-pirenena ihany koa avetrany ary sika dia iroso ao anatiny votoatiny fandaharana satria fantatrefy efa tena hoe tsindrin-daona liana isika andeha itsy hoe nanahoana ary izay zava-bita izay Virginie aiza ho aiza amin'ny ankapobeny ny fandrindrantsika an'izay resadresaka eto izay
araky ny voalaza tany am-piandohana moa zany a dia ny mahakasika ny ministerany fiarovam-pirenena miaraka amin'ireo tafika malagasy izay eo ambany fiadidiny ny lehibe ny etamazorny tafika malagasy ihany koa araky izany dia izara roa mazava ny avy eo anivon'ny ministerany fiarovam-pirenena Ramatoa Griffine eo no ilazantsika voalohany amin'izany ny hoe manahoana ny fandrindrana ny asa rehetra ao anatin'izany ministerany fiarovam-pirenena izany izay mitana ny laharana voalohany ao anatin'ny ministera rehetra mirafitra eo anivon'ny gouvernement malagasy. Ankoatran'izay dia teboka misongadina ihany koa ny hoe manahoana ny fametrahana ny fitantanana ara-politika hoentin'izany ministera izany izay tarihana Andriamatoa Jeneraly Ministra ny fiarovam-pirenena ka anombohana azy avy hatrany Andriamatoa Jeneraly Ministra ny fiarovam-pirenena miantefa aminao ny fanontaniana hoe raha miresaka ministera isika dia misy ny fitantanana ireo mpitantana maro samihafa tsapa tao anatin'ity taona ity nisy ny fametrahana nisy ihany koa ny fanovana nandritra izay taona 2024 izay inona ny tena dikan'ireny hoe fanovana reny mety hoe politika ve le izy sa inona ny fanatsarana tiana ho avotra ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Amin'nisotranao Virginie nametraka ny fanontaniana voalohany indrindra moa araka ny fantaritsika dia ny velorany voalohany nataon'ny filoham-pirenena dia ny fandriampahalemana sy ny filaminana. Izay zany niraisin'ny folo alina ray manontolo ka anatanterana ny zavatra rehetra zany dia tsy maintsy manana stratégietsika anatanterana an'izay zavatra izay. Tsy hoe akory tsy mahavoa ny taly sasatsasany na tsy mety ny ipetrahany eo fa misy raha efa vokiandro izay tsy maintsy soloana. Dia misy koa ny fahaiza manao izay tsy maintsy fandimbiasana ary ny fandimbiasa toerana atao amin'ny miaramila dia zavatra anankiray masina dia masina tokoa satria io no ahafahana mandrindra sy manatanteraka ny politika akapoben'ny fanjakana amin'ny andraikitry ny folo alina dia tsy maintsy ampifanarahana izay zany ny fanendrena sy ny pitsopitsony samihafa eo amin'ny lafin'ny olombelona no resahana. Eo ihany koa misy nefa miala sasatra rehefa rehetraretra ozy izy ny fitenitsika azy dia tsy maintsy soloana ary izany dia manomboka aty amin'ny foibe hatrany amin'ny ratsa mangaika rehetrarehetra ary arahana amin'ny etamazorny tafika araky ny fandaminana ifanovana anja izany rehetrarehetra zany no atao mba handrindrana sy hanatotosana somatsara ny andraikitra napetraka amin'ny vahoaka amintsika mba hifanakaiky tsara indrindra amin'ny vahoaka ary mba hatokisan'ny vahoaka atsika amin'ny atsakany sy ny andavany. Voafaritra mazava tsara ve Andriamatoa Ministra ny andraikitra sahanin'ireo hoe tompona andraikitra izay voapetraka amin'ny toerany avy eo anivon'ny ministerany fiarovam-pirenena na ny any anivon'ny faritra samihafa. Araky ny lazaiko teo dia misy sanambaratonga ny ohatran'ny amin'ny ministera tsirairay rehetra ihany natao amin'ny folo alina dia tsy maintsy ampifanarahana amin'izay zany ny andraikitra rehetrarehetra. Ny mahasaripady azy kely atao amin'ny folo alina fotsiny dia tsy maintsy ezahana ampifandrindra ny grado entin'ilay olona sy ny andraikitra sahaniny mba ampifanaraka tsara ny hierarchie zay ngamba ny azoko hitenenana azy mba alavorariana ny asa napetraky ny filoham-pirenena sy napetraky ny vahoaka amintsika. Ny tanjona dia mba hanatanterahana soamantsara ny adidy ny andraikitra ny zavatra tsy maintsy atao sy ny zavatra tsy azo atao satria be dia be ohatran'ny asa rehetrarehetra ihany dia be dia be ny zavatra tsy maintsy tandrovana amin'ity asam-panjakana ity indrindraindrindra amin'ny asa miaramila satria raha misy ny manaja eto ambonin'ny tany io ny resahako izany fitsipika izany dia mino aho fa ny miaramila nisan'ny voalohany indrindra manaraka izany. Rehefa miresaka miaramila izay mazava ho azy fa tompona andraikitra voalohany ao anatin'ny fibaikona andreo miaramila ireo ny jeneraly lehibe ny etamazor ny retafika mitodika aminao Andriamatoa Sema ianao no Sema faharota ao anatin'ny fanitsindrafitry ny tafika malagasy raha somary anao jery todika kely isika hoe ny fandarana fiarovam-pirenena izay efa nisy nandritra n'izay efa taona izay dia marobe ireo nentina teto amintsika tato anatin'ny fandaharana ny asa izay tanterany tafika malagasy na teo anivo ny tafika an-tanety ny tafika anabakabaka ary ny tafika an-dranomasina samy nahitana an'izay avokoa. Nisy ny tondrozotra napetraky ny Andriamatoa Jeneraly Ministry ny fiarovam-pirenena aiza ho aiza Andriamatoa Jeneraly lehibe ny etamazorny retafika ny fanatanterahana an'izay tondrozotra izay. Melohan'ny
maliko anao madame Griffin dia tiako ny mamerina sy mampatsiahy kely hoe inona le tondrosotra nomeny ny andriamatoa generaly ministre ny fiarovam-pirenena ho tanterahan'ny état-majorn'ireo tafika teboka efatra no hitondrako azy dia ny voalohany dia ny fampanajana ny sata mife sy ny lalàna ary fampiarana ny fitsimpivezana mba ahafahana mamerina ny endriky ny tafika. Ny faharoa dia fanomezan-danja sy fanatsarana ny fanitsin-davitra izay efa najoro ary ny fahatelo dia fanamafisana ny fahaiza-manao ny tafika malagasy ary ny fahaefatra dia ny fampiarana na ny fanampiana an'ireo vahoaka malagasy amin'ny andavanandrom-piainana na ataontsika amin'ny teny frantsay hoe lay action civilo-militaire izay fanamafisana an'izany no tondrozotra tanterahan'ny état-majorn'ireo tafika avy amin'ny andriamatoa ministre ny fiarovam-pirenena. Raha atao jeritodika ho raisina tsirairay izy ireo dia hita sy tsapa atreto fa misy ny ezaka ary manomboka miverina amin'ny tokony ho izy zany tafika malagasy zany satria raha mijery anareo zao dia afa tsy dia mahita tsony zany hoe miaramila rovotra kanjo na miaramila mamotatatra eraky ny tanàna zay tena anisany manalabaraka ny tafika malagasy ary manary ny fitokisan'ny vahoaka malagasy amin'izany tafika malagasy zany. Eo ny fanajana ny fitsimpivezana sy ny fahaiza-miaina rehetra zay efa misy fivoarana za tsy miteny hoe fa tonga lafatra fa matoa mbola misy ny fanarinana, misy ny fanomezana fampantanterahana an'izany tondrosotra zany dia mbola be no tokony atao. Marina hoe ny sondre loasatsy lozan'izay ray amarara misy ihany ny endrika lozany mpandrafitra ary io madame Griffin zanaka ao an-trano raha mbola misy ihany zavatra tsy mety ataony fa vao maika ny taizanao ka tsy izay no andrefesana ny hoe zavatra misy ataony vao mitafika fa azoko atao bango tokana hoe manomboka miatsara ny endriky ny tafika malagasy amin'izao fotoana izao. Ny faharoa dia ny fampandanjana sy ny fanatsarana ny fanitsin-drafitra. Io dia fanitsin-drafitra efa natomboka teto anivon'ny tafika malagasy ary mbola tsy vita hatramin'ny farany fa mbola eo an-dalana ny manatsara azy mba hananany tafika ny toerana misy azy na dia mbola marisarisa aty amin'ny sehatra tsy mitovy amin'ny tafika lehibe maneran-tany fa manomboka manatsara na ny rafitra zany na ny fampitaovana zany ny eto anivon'ny tafika malagasy indrindraindrindra ny eo amin'ny resaka mahaolona eo ny fanofanana an'ireo miaramila isan-tsokajiny. Eto dia misaotra ny filoham-pirenena malagasy zay nanome ny tafika malagasy ny fitaovana zay ahafahany manadateraka ny adidy sy andraikitra. Azo singanina amin'izany ny hélicoptère H130 ary eo koa ireo fiara tsy mataho-dalana ahafahana manadateraka sy manetsika ny tafika anatanterahany andraikiny. Ny fahatelo dia ny fanamafisana ny fahaiza-manao ny tafika malagasy. Zany fahaiza-manao zany dia ilaina mifanaraka amin'ny fanitsin-drafitra ary tokony ho anamora ny fanantanterahana ny andraikitra ho an'ny tsirairay avy. Maro ny fanofanana tsy maintsy natao anatin'izany misy ny teto toerana
misy a ny anyvelany ary tsy azo adino fa ny fiaraha-miasantsika amin'ny anyvelany dia manome lanja ho an'ny fanofanana sy ny fampianarana androa miaramila isan'ambaratongany avy ary miezaka ny etamazon'ireo tafoka amin'ny alalan'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena no mandefa ny miaramila arakaraky ny fanofanana misy a sy ny fampianarana misy. Tsy adinontsika ao anatin'izany koa ny fanofanana eto atoerana izay mandeha mizotra araky ny tokony izy ary misy ny fanatsarana mifanaraka amin'ny zava-misy izay mifameno ary ahafahana manatanteraka ny didy sy andraikitra manoloana ny ambana marolafya izay misy ary ny fahifatra fara moa dia ny ataontsika amin'ny hoe action civilo-militaire. Iny dia efa misy ny fiaraha-miasa tanteraka amin'io ratsamangaika sasany toy ny ao amin'ny BNGRC zany ny eny amin'ireny tondrom-bahoaka tsy raha-pahefana isan-tsokajiny reny eny amin'ny faritra rehetra reny dia tsy miravoravo tanana ny miaramila amin'ny alalan'ny corps de protection civile zany eo koa ny bataillon médical etsy Apahibe izay midiny eny fotony manampy ny vahoaka amin'ny andavanandrom-piainana satria anisany andraikitra sany miaramila koa izany indrindra moa rehefa ohatra avy nanao ny hetsika izy ireo mba iverenany vahoaka ny fitokisany amin'ny tafika malagasy fa tsy ho lasa fatahorana ny fanaovan'ny tafika malagasy ny andraikiny dia ny fampandriana fahalemana. Manoloana ny reto tompona andraikitra isan-tsokajiny izay tazana atao anatin'ny efitrano hitantsika any tokantrano any ihany koa aiza ho aiza satria amin'izao fotoana izao any amin'ny faritra rehetrarehetra any betsaka ny mikaikaiky ary tsy any amin'ny faritra ihany koa fotsiny fa eto Antananarivo ihany koa amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana manahoana ny fipakan'izay politika izay nentin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena tao anatin'ny taona 2024 makany amin'ny vahoaka malagasy. Araka ny lazaintsika teo ny politika ankapobeny fanjakana zany amin'ny fiarovam-pirenena dia ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana. Izay zany ny politika ankapobeny dia tsy maintsy mandray zay hoe inona ny politico-stratégique na stratégie hoentina amin'izany. Izay ny nanaovana an'io le fantatritsika le hoe BOA sy ny DSS rehetrarehetra io mba ahafahana manamora ny asan'ny état-major zany izay eo amin'ny sehitry ny niveau opératif. Izy mantsy ny tena manatanteraka an'izay mba ahafahany moramora kokoa manatanteraka an'izay hatrizay manaraka an'izany rehetrarehetra zany ny fahaiza manao ny lehibe tsirairay avy hoentiny mibaiko anatanterahana le tanjony ery ampolo ambony indrindra ery le politika zany dia izay no fandrindrana ny asa miainga avy any amin'ny politika hatrany amin'ny fahaiza manao ny miaramila kely tsirairay ihany. Marina be dia be ny efa natao na tsy izay izao ihany ary fa ny taloha rehetrarehetra tany fa mbola be dia be ihany koa ny mbola atao. Izay indrindra no nahatonga antsika tamin'ny volana vitsivitsy lasa zay nidina tany Menabe tany Morondava ngamba marimarina kokoa satria raha hatramin'izay mamola volana ety ambony dia tonga dia midina eny ambany mitondra vahaolana fa tamin'ny ray mitoraka iny zany dia nyaino kosa hoe inona marina ny tena maharary ny olona natsotsika moa izao hoe forum interrégional sur la défense et la sécurité zany hoe nidina tena toerana mihitsy zany ny tompona andraikitra ambony itsika menakavy dia nyaino ny olona rehetrarehetra na misarangan'olona rehetrarehetra na ny mpitondra rehetra eny toerana hoe inona ny tena mahamay atsika dia inona no eritreretinareo vahaolana ifandrombonana amahana azy na ahitana zavatra be deaibe tokoa zany satria teo zany ny olona no nyteny hoe zao no maharary anay marina fa tsy mitovy ny zavatra misy any amin'ny faritra tsirairay fa samy manana ny olana mianjady aminy fa amin'ny ankapobeny aloha zany dia nataontsika lasitra anankiray zany ny zavatra iny ahafahantsika mandray lesona manatsaratsara kokoa bebe kokoa hatrany ny
fomba hoentina miasa ampandrindrana ny fahalemana sy ny filaminana satria tsy ambo milaza mahay zay ka hoe izahay no havitan'izany rery tsy maintsy miara-miasa amin'ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana amin'ny politisianina eny atoerana mitompona ndraikitra rehetrarehetra hoe ahoana ny fomba ahafanamana tsaratsara kokoa an'izy ity amin'ny ireo zavatra rehetra efa napetraka rehetrarehetra reo araka ny tenen'ny lehibe ny état-major général teo moa zany dia efa mipetraka tsara mihitsy ny fandrindrana ny asa tsirairay fa ohatran'ny zavatra tokantrano amboarina ihany moa zao tsy vitandray andro fa mino somana tanteraka fa tsy mikely soroka tsy mitandro sasarana ny mpitandro ny filaminana ary eto dia mamporisika sady ny miaramila tsirairay satria tsy vitsy tatoato ny namony ainy ny naratra tsy ny miaramila ihany io tsy ny gendarme ihany io ary tsy ny polisy rery ihany fa ny entité anankitelo dia nisan'izay daholo kanefa mamporisika atsika rehetrarehetra mba tsy hitandro sasarana fa izahay dia tsy mitandro sasarana ary tsy mikely soroka mitady ny hevitra trany ampandry fahalemana ny Madagasikara izay agnamba amin'ny ankapobeny ny azoko lazaina fa dia misaotra nyresaka ny lefikaonandoha ianao andray matoa minisitra rehefa vita lefikaonandoha tany atoerana tany amoron-dava zany inona ny vokatra azo tsapahitanana amin'izao fotoana izao inona ny zavatra niova inona ny zavatra nentin'ny ministera na ny tafika malagasy zany ho an'le vahoaka any amin'ireny faritra ireny vokatry ny fikaonandoha iny dia mba moramora kokoa zany na ny fifandraisana satria mantsy voalohany indrindra mantsy fifandraisana fitenenana io no hitako lesoka be deabe amintsika amin'ny toetratsika gasy satria itsika matetika rehefa anontaniana dia somary na miodikodina na tsy tena mety miteny zava-misy fa manomboka miteny zany ny olona eny atoerana na ny tompona ndraikitra ara-panjakana io ny alolom-boafidy io na ny olom-boatendry mba efa manomboka miresaka dia moramora kokoa an'ny mpitandro ny filaminana ny manateraka ny asa ataony fa sarotra eny ange eritreretinao Virginie hoe tonga any atoerana ianao tsy dia mahalala loatra na ny fomba mampanao na ny inona fa iny zany ny anisan'ny varavarana nentina ny sokatra anisany fa za tsy manao hoe iny ny tena solution anisan'ny varavarana nentina ny sokatra amoramora kokoa ny anatanterahana ny asa satria raha ny olona ao an-tanàna tsy ny olona avy aty Antananarivo avy aty an-tanàn-dehibe mihitsy no alala hoe iza ny mpangalatra na iza ny totakely na iza ny olona azo atokisana fa tsy maintsy maka ny azo ataontsika hoe renseignement na ny information anga fa izany akory tsy midika hoe raha anina no olona ratsika io dia tonga ianao dia anina fa tsy mazay no mahamiaramila antsika manadiady dia zay vao mamakafaka dia mitady ny hevitra tokony hanaovana azy fa isika tsy mijanona amin'iny fa iny zao faritra anankiray ny tany Menabe ary tsy afenina aminareo fa amin'izao fotoana izao dia somary mama ihany Menabe fa misy opération mandeha any amin'izao fotoana izao fa ohatra hoe tsy jery afa-tsy ny analanjorofitsika ohatra ny olana any amin'ny faritra indray ny resaka vanilina dia fa hafa indray ny daonina politika misy any dia mbola ho ataontsika daholo zany rehetrarehetra zany ahafahantsika mamola vola sy mamakafaka ary anaovantsika nyty le ny any an-dafo moa izy manao hoe livre blanc sy ny karazany fa ny antsika zany hoentintsika avy any ambany mihitsy izy ity ny hevitry ny rehetrarehetra na ny olom-bafidy io na ny olom-boatendry ny tompona ndraiky mpanjakana tsirairay na misaka ministera tsirairay ahafahana mikaondoha rehefa any ariana andrafitra n'izay fehi-kevitra izay mba ho atao boky ho atsaraina isa-taona ho atsaraina arakaraka ny fivoaran'ny toedrara eto Madagasikara. Ny zavatra tena tsapa tokoa raha manaraka sika ny fandaharana fiarovam-pirenena tena hoe raha oharina amin'ny tany aloha dia tena hita fa mivelatra tokoa ary manakaiky vahoaka mipakatra ny fotony ihany ny asa tanterahany tafika malagasy raha ny resaka Andriamatoa Général ministre ny fiarovam-pirenena teo momba ny base opérationnelle avancée ny DSS ny hetsika ny tanterahana tany amoron-dava tany dia tena hoe natao mihitsy reny rehetrarehetra reny mba anakekezana kokoa ny vahoaka izay mba isiny an'le hoe mipaka tanteraka amin'ny vahoaka. Andriamatoa Général lehibe ny état-major
Re tafika maro mihetsika ny tanterahany tafika malagasy tamin'ity taona ity mba azonao fitinina ve aiza ho aizany mahakasika an'izay hetsika izay zay tena mipaka ifotony ary mahatsapa an'le hoe fisina miaramila miaro azy ireo ny vahoaka malagasy mpiray-tanindrazana. Ny hetsika nataony tafika malagasy tamin'ity taona ity dia hetsika anaky roa. Ny voalohany dia ny hetsika tselatra raha navita ny FIDS tany faritra Menabeny izahay dia nanome ny baiko ny ministry ny fiarovam-pirenena hanaovana ny hetsika tselatra izay anatanterahana ny fandriampahalemana mialoha mandritra ary aorian'ny fifidianana. Raha ny hetsika tselatra no resahana dia tiako ny manamarina aloha fa tsy iny hetsika tselatra iny dia hetsika fameno nireo eny an-kianja izay efa miantsehatra manatanteraka ny fandriampahalemana amin'ny andavanandro ny any amin'ireny farim-piarovana sy filaminana misafolo misy eto Madagasikara. Natao ireny ny hetsika tselatra mba hitsinjovana ny imponina any amin'ny faritra mena mba hanana ny filaminana mitovitovy amin'ny faritra rehetra. Misy ny vokatra azo ary nahitam-bokany zany hetsika izany matoatsika tonga amin'izao filaminany fifidianana izao ary mbola eny antsehatra daholo moa zany ny miaramila rehetra satria mbola aorian'ny fifidianana dia tsy maintsy mbola manomana an'izay fandriampahalemana izay zay araky ny toromarika. Raha sitrako ao dia misy vokatra azo omena mikasika ny hetsika tselatra. Raha jerevana raha ohatra hoe ny asan-dalo ny fanafian-dalo amin'isy dia 720 sy 500 momba reo omby nangalarin'ny dalo 720 sy 700 sy R1 omby tsy hita intsony 9 sy 500 sy 400 ny omby azo 720 sy 700 sy 400 omby naverina tamin'ny tompony 790 sy 300 sy 400 ny omby maty 270 ary ny omby nogejaina dia 730 sy 300. Momba reo dalo na malaso sika dia ny dalo tratra dia miisa 550 sy 400, ny dalo natolotra ny zandary 250 sy 400, ny dalo naratra 70, ny dalo maty tamin'ny fifandonana 70 sy 400, ny basiny dalo azo 720, ny fitaovam-piadian'ny dalo akoatran'ny basy 730. Mombandreo miaramila nanao ny hetsika ny basiny miaramila very tamin'ny hetsika nandritra ny hetsika hatramin'izao dia anankiray, miaramila naratra 9, miaramila maty 5. Momba reo olon-tsotra nanampy ny miaramila tamin'ny fanenjehana ny asan-dalo, famongorana ny asan-dalo dia tao ny olon-tsotra izay naratra 920, ny olon-tsotra maty 920. Ny momba ny fakana takalonaina, olona natao takalonaina 920 ambizato, ny takalonaina avitra 970 ambizato. Tiako ny manamarika fa amin'izao fotoana izao dia mbola mamaivay ny resaka takalonaina ato amin'ny faritra Anjozorobe ato, ary izay no hetsika faharoa
zay nataony tafoka ny arahany tao anatin'ny emonaty dia ny etsika lopingo. Maro ny ondrainjara ao anatin'izay etsika lopingo zay ary iraisan'ny gendarmeria, ny polisy pirenena ary ny tafoka malagasy amin'izao fotoana zao dia mbola eny akanjo izy ireo efa ahitam-bokany izany etsika izany raha tsy mijery fotsiny sika hoe ny tetsy ankazobe zao dia efa hita sorosorotra ny tambazotra andreny jolano nanao andreny takalonainy reny dia raha angoina tokana ny etsika natao dia nahitam-bokany ary hita fa manomboka miramirana ny olona ary afaka manatanteraka ny asa andavanandrony. Raha izay no finarahantsika tao anatin'ny tapany voalohany ao anatin'izao fandarana fiarovam-pirenena farany izao dia mino izahay fa mbola miaraka aminay hatrany ianao manaraka ny tsisy fandarana momba ny fandriampahalemana momba ny fiarovana tanterahany tafika malagasy ity saingy iverina kely isika ao anatin'ilay resaka hoe etsika satria izay tokoa no zava-dehibe mamaritra ny asa tanterahany tafika malagasy ny fanaovana an'ireo etsika ireo ary matory resahana hatrany hoe lehibe ny etamazorn'ireo tafika dia misy ihany koa ny rantsan'ireo etamazor mandrafitra n'izany etamazorn'ireo tafika izany andriamatoa jeneraly lehibe ny etamazorn'ireo tafika aiza ho aiza ihany koa ny etsika raha somaro jerentsika ny resaka zao ianao teo an'ilay airbus H130 zay vao hitatsika ny sidina ihany koa nandritra ny lanonana ny tanterahana tetsy amin'ny kianjabare aiza ho aiza ny asa tanterahany etamazor eo anivony tafika nabakabaka toy izany ihany koa ny tafika an-dranomasina izay manana an'ireo sambo entitsika miaro ny sisin-dranomasina Madagasikara ny trozona eo ihany koa ny malaky ny tselatra ao anatin'ny fiara-miasa tanterahana hatrany amin'izay fametrahana ny fiarovana izay. Tsara mariana Madame Griffine fa ny etsika ny etamazorn'ireo tafika dia etsika iraisam-piadiana zany hoe tsy misaraka zany ny tafika an-tanety ny tafika anabakabaka ny tafika an-dranomasina amin'ny etsika anankiray zay atao. Raha ny tafika anabakabaka no asiana resaka dia anisany nandray anjara amin'ny etsika fampandriana fahalemana tselatra izy amin'ny fanohanana ny reo miaramila eny an-kianja. Eo koa ny etsika famonoana valala zay nataony tany amin'ny faritra atsimo ka nafahana ny etsika n'ireo fitaovana teo am-pelantanana zay nandraraka ny fanafody famonoam-balala tany amin'ny faritra atsimo niady amin'ny valala zany Madame Griffine. Ny tafika an-dranomasina dia rahantsika nalala lay fatratrarana n'ilay sambo mpanjono Sri Lankais tany amin'ny faritra ranomasina varatra Nosy-be dia noho ny etsika riaka nataony tafika an-dranomasina no nazahoana an'iny sambo iny ka tsara apetraka dia mpamaranana ihany fa iraisam-piadiana ny etsika zay ataony etamazorn'ireo tafika zay mahatonga azy hoe etamazorn'ireo tafika. Raha iverina kely Andriamatoa Minisitra satria nresahantsika teo hoe mihatsara endrika ny tafika malagasy amin'izao fotoana izao. Faraparany teo dia nisy ny resaka be dia be tany anaty tambazotra tserasera tany manodidina ny fitondran-tena ny miaramila ao anatin'izany tafika malagasy zany. Ohatrohatry ny ahoana moa zany no fomba hifehezana manoloana ireo fitsipika mipetraka na ireo sotoavina entina hitandrona zany hoe asin'ny miaramila zany asin'ny tafika malagasy satria indraindray misy ny fitenenana indraindray misy ny fihetsika mety tsy mifanaraka ka ahafahan'ny vahoaka manome
atao hoe fanakianana ny tafika malagasy, inona ny fomba hifehezana nireny hoe fitondratena ireny ara-miaramila? Mandrakotra zavatra be deabe zany fanontanianao zany Virginia, fa ho raisiko tsirairay ny fomba hanazavako azy. Atao amin'ny miaramila dia misy ny fanajanany indramikely ny teny frantsay hoe éthique et déontologie, zany hoe eo amin'ny fomba fiasa, fomba fiasana sy ny fomba fitondratena. Zany hoe mifameno tanteraka zany ireo satria dia miaramila na hatrany amin'ny kely indrindra, hatrany amin'ny lehibe indrindra, dia tokony hanana an'izay etika maha-miaramila azy zay. Tsy lavina, misy ny miaramila na hatramin'izay na mandrakandroany io, tsy lavina zany misy mifandray tendro amin'ny ataontsika hoe dahalo na misy miaopefikely fa izany rehetrarehetra zany tsy mahasakana atsika tsy hiteny hoe ezahana trany ny mitandro an'izay éthique et déontologie zay. Miresaka Facebook angamba ny tiana ho tenenina, be dia be ny zavatra tsara amin'io Facebook io, fa be dia be ihany koa ny zavatra ratsy amin'izy io. Aka ohatra tsikelikely fotsiny amintsika hoe ny zavatra tsara dia be dia be aloha zany ny zavatra mety tsy fantatry ny tena na tsy fantatry ny olona, tsy voatery hoe amin'ny lafiny miaramila ihany. Ao anaty Facebook ianao mba mahita misy ohatran'izao nainga ho ny zanabolana ry any États-Unis, ohatra zay. Ny zavatra tena ratsy amin'izy ity fotsiny nefany dia indraindray entin'ny olona anaratsiana na tsy hitiavana na ny sora-potakolona, iny zany zavatra ratsy amin'izy io, fa tokony hoe tsika amin'ny zavatra tsara izy io mba hanatsarana an'izay sanatry iny zany raha misy zavatra ratsy ary mba ezahana hanatsaratsarana kokoa ny tsara vitantsika omaly. Raha izay ny amin'ny lafiny fitondratena dia ny miaramila tsy mitsahatra miady amin'ity ataontsika hoe kolokolo ity amin'ny lafiny rehetra, satria ohatrin'ny olombelona rehetrarehetra ihany ny miaramila Virginia mety ho azon'ny fitaoman-dratsy ozytsika, dia ezahana arak'izay azo atao hatrany satria ny discipline militaire dia mandrarana zany zavatra rehetrarehetra zany. Ary zany no mitarika atsika hoe sahako no miteny eto fa io miaramila hitanareo isan'andro san'andro io dia ny miaramila hitanareo io misy foana ny migadra isan'andro san'andro. Migadra na miaramila ny resahako eto na io migadra any amin'ny prison araka ny faralatsika azy, na migadra ara-taratasy ho an'ny sarangan'olona sarangana grady mifanitsy aminy. Izany no atao dia mba hitandrovana trany miasina sy ny éthique et déontologie araky ny resantsika teo mba ahafahana ny tsirairay na ny mpife io na ny olona fehezina manaraka tsakany sy andavany ny discipline. Fa raha miaramila zany tsy hanaraka discipline efa tsy miaramila zay. Tadidio fa tsy itsika akory ny namorona ny miaramila, fa itsika naka ny zavatra tsara avy any amin'ny olona avy any dia ezahantsika ny ahatsaratsara ny atsika. Amin'izao fotoan'izao dia mandroso be ny teknôlôjia, dia isika miaramila ihany koa tsy mitaraina tamina miepaka sady miezaka manaraka n'izany teknôlôjia zany. Ohatra na ny fitantanana ny olombelona ressources humaines fotsiny ara dia efa miezaka manaraka ohatran'ny olon-dretsika ny amin'ity raha tsy teny fotsiny hoe ny resaka augure, izay fomba entina anatsaranatsarana kokoa hatrany ny fitantanana ny miaramila, ny fametrahana azy eo amin'ny toerany, ny fahalalana hoe iza ny tokony ho eto amin'ny fotoana tokony ahoana dia amin'ny toerana aiza. Marina fa be dia be ny zavatra mifamahofao indraindray tsao indraindray mety ho zavatra marina, fa araka ny teneniko teo be dia be ny zavatra efa vita, na ny nataon'ny tany aloha rehetrarehetra tany, nataon'ny rotsoko be tany aloha, na ny nataona izao fa betsaka ihany koa mbola miandry. Fa itsika tsy mitarana tamin'ny mipaka amin'izay fanatsarana hatrany an'izay, ary tadidio fa ny miaramila na dia tsy dia miteny loatra ary dia miaino an'iza, miaino ny aino aman-jery rehetrarehetra, miaino ny zava-misy eto ambonin'ny tany, ary miaino ny tsikera rehetrarehetra aroson'ny olona mba hanatsarana kokoa sy hanatevenana ny zavatra efa misy ato amin'ny miaramila. Fa averiko ihany hoe raha miaramila zany tsy manaja ny discipline
tsy dia azo lazaina hoe miaramila loatra zay ka izay no ezaka tao ary atsaraina ary mbola ho atsaraina hatrany amin'ny lafiny na fomba fiasa io na ny fomba fitondran-tena. Tapitra tany amin'le sekoly fanabeazana ho manamboninahitra ve zany Andriamatoa Minisitra ny hoe fifehezana sy fianarana an'izany hoe tandroasina miaramila zany sa misy hetsika foana ho entina eo anivon'izany ministeran'ny fiarovam-pirenena zany entina molavolana sy ampirosoana ho matianina ny tafika malagasy? Efa narosin'ny lehiben'ny etamajoro ty ihany moa zay fanontanianao zay fa ho resahako ihany hoe ny any amin'ny akademia miaramila na eto atoerana io na any velana io na ny amin'ny sapam-piofanana ny manamboninahitra hafa dia formation initiale ihany no azo avy any, zany hoe hoentina manatanteraka ny asa amin'ny ankapobeny. Fa ny miaramila na hatrany amin'ny kely indrindra na hatrany amin'ny minisitra dia tsy mitsahatra ny miasa sy miofana. Raha tsy ho tenenitry fotsiny hoe ny stage ny avy any amin'ny miaramila ataontsika hoe miaramila kely indrindra dia misy isanambaratongany arakaraka ny tondrany grady misy azy, fa io akory tsy azo azo fotsiny amin'izao io grady io fa tsy maintsy misy ny fampianarana, tsy maintsy misy ny fampiofanana mba hisiny ny fandrindrana hatrany raha tsy teny aho hoe misy an'izany CAT1 zany certificat d'aptitude numéro 1 zany ho an'ny farany kely indrindra hatraty amin'ny chef d'état-major sy ny reto directeur sy tale rehetrarehetra manatrika atsika reto mba tsy teny hoe hatrany amin'ny école de guerre na ny USDN mbola mitohy foana ny fianarana na minisitra ary ianao dia mitohy foana na tsy hoe mianatra ny ampianarana ara fa tsy maintsy miseformer satria tadio fa ny akizy amin'izao fotoana izao raha maraikiraiky tsika lehibe indrindrandrindra tsika efa somary nahazoazo taona tsy antitra akory nahazoazo taona raha maraikiraiky ny akizy na dessin animé ara nyjereny mahazo information be deaibe dia tsy maintsy miezaka zany ianao andro manalina manatratra an'izay ataontsika hoe seuil anga le minimum de minimum zay mba hafahana miresaka mifampiresaka ary indrindraindrindra ifehezana raha ny miaramila zany no resahana manokana satria raha sanatriny zany ianao dépassen'ny événement imehezan'ny olona ianao rehefa avy eo dia zay ny teneniko hoe isanambaratonga isaky ny grady dia misy foana ny fiofanana na tsy azahoana grady ary io fa entina andrindrana ny asa dia misy foana ny formation atao amin'ny miaramila. Izany hoe mijanona eto Madagasikara ihany ve ilay traikefa Andriamatoa Minisitra hitazomana an'ilay hoe fiandrianam-pirenena sa misokatra ny tafika malagasy amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo firenekafa? Somary efa natsidiky ny lehiben'ny état-major teo zay fa iverenako ihany hoe itsika dia araky ny politika apokapoben'ny firenetsika tsika misokatra amin'ny firenena rehetrarehetra, zany hoe misy zany ireo mpampiofana avy any velany tonga eto amintsika raisitsika tanandroa izy rehefa tsy manitsakitsaka ny fiandranam-pirenentsika fa ny maro aloha dia mibetsaka dia be deaibe ny zavatra ohatran'ny firenena rehetra mandefa mpiofana any velantsika arakaraka ny grady sy ny fampiofanana misy mandefitsika any amin'ny tasinanana na any amin'ny tandrefana na any amin'izay firenena manaika andray ny fiofanana atsika mitovitovy amin'ny déontologia hitondrantsika ny fampianarana sy ny fitondrantetika eto Madagasikara. Zany hoe tsika zany tsy manakatom-baravarana mihitsy na ny olona miditra na ho antsika mandeha mivoaka fa zay anatsarana azy dia hoe tsika daholo ary tadidio fa tsy voatery ho miaramila ihany akory mampianatra miaramila fa misy na any amin'ny écoletsika rehetrarehetrarehetra eo ary na any amin'ny akademia miaramila lazainao teo ara fa misy civil mampianatra, mety mampianatra matematika io, mety mampianatra fizika io, fa be deaibe ny fampianarana ho zany fa tsy mijanona fotsiny tsika hoe fampianarana miaramila fa misokatra indrindraindrindra amin'izao taonjato faraka amin'ny roapolo zao dia tsy maintsy misokatra tsika satria tsy maintsy manaraka ny diatongotry ny any velany rehetrarehetra mba hahafahantsika tsy ho vaovao na tsy ho latsaka ambany loatra raha sanatriny zany rehefa miara-miasa indrindraindrindra eny amin'ny kianja zany rehefa miara-masy amin'ny firenena avy any velantsika tsy maintsy mitovy fomba fijery fomba fiasa amin'ny miaramila rehetrarehetra misy eto ambonin'ny tany.
Somary tsy hifitsika kely a dia nanomboka tamin'ny taona 2012 no niditra tao anatin'ny fanitsin-drafitra ny tafika malagasy. Tsaroako tsara tany aloha tany ohatra hoe semgam izay no anarana taloha ny antsonany sema izay misy anao amin'izao fotoana izao. Misy ihany koa ireo lefitra izay eo ambany fiadidinao miara-mientana aminao manatanteraka an'izany hoe vinanasany ministry ny fiarovam-pirenena zany. Ankoatran'ireo lehibe ny tamazoro anankitelo ihany koa eo ihany koa ny ZDS taloha tsy nisy an'izay fa amin'izao lasa misy an'izany eo ihany koa ohatra hoe ny brigade ny bataillon ny chaîne organique ny chaîne opérationnelle aiza ho aiza amin'izao fotoana izao zany izay fanitsin-drafitry ny tafika malagasy izay ny fanohizana azy amin'ny ankapobeny. Araka ny fanatsidiko tery mpanomboana dia anisan'ny tondrozotra nameny andriamatongo ministra ny fanomezan-danja sy ny fanamafisana fanatsarana ny fanitsin-drafitra. Raha ataontsika hoe efa nanomboka tamin'ny taona 2024 zany fanitsin-drafitra zany dia ankehitriny isika dia manomboka miditra eo amin'ny fampitaovana ny rafitra misy, fampitaovana ara-kolona io dia fampitaovana ara-materialy io. Mbola maro ny zavatra tokony ho atsaraina satria tsy mora tsy vitandray andro zany fanitsin-drafitra zany ary mitaotrano tsy vitandrery fa dia baiko no azo tsy maintsy atsaraina ary tsy maintsy tohizana ny fanitsin-drafitra ny ao amin'ny rojobe baikona mikasika ny araka mandraikitra ny arakasa na ny ataontsika hoe chaîne organique dia efa miezaka ny mametraka ny bataillon tokony hipetraka ny brigade tokony misy ary efa voapetraka daholo zany zany rehetrarehetra zany fa eo amin'ny fampitaovana sisa no somary mbola mila ezaka mafimafy fa mino zay fa itoy ny fampitaovana anay zay ho ataon'ny andriamatoa filohan'ny repoblika ary tsy hoela dia hipetraka amin'ny tokony izy ny fanitsin-drafitra zay no ezahana natao mba ahafahana miady amin'ny ireo ambana maro lafya misy atrehan'ny tafika malagasy eto amin'ny firenena sy anamora ny fanetsehana an'ireo miaramila amin'ny fanatanterahana ny hetsika. Resaka zay hetsika zay ihany sema anisany ao anatin'ny vinanasa n'andriamatoa jeneraly ministry ny fiarovam-pirenena araka ny fanalazainareo to ihany koa ilay hoe fanazarantena fanamafisana ny fahaiza-manao ny miaramila manahoana ny fanomanana an'ireo miaramila iantsehatra ny zavatra tena hoe nanamarika ohatra zao ary inoko fa nanaraka isika mpijery ny fandarina fiarovam-pirenena ivondro 2024 zay fanazarantena lehibe zay indray vao nisy an'izany nitanterahana teto Madagasikara. Ny fanazarantena sy ny fanofanana ny miaramila iantsehatra dia ataondrareo amin'ny rojo miandraikitra ny arakasa na ny ataontsika hoe chaîne organique zany hoe ny ireo état-major telo ny état-major ny tafika anabakabaka dia misahana ny mikasika ny ireo miaramila amin'ny fanofanana sy fampianarana nireo miaramila ao amin'ny tafika anabakabaka dia ny zareo amin'ny tafika an-dranomasina dia misahana ny ao amin'ny fanofanana sy ny fampianarana ny miaramila amin'ny tafika an-dranomasina ary torak'izay koa zareo amin'ny tafika an-tanety dia miandraikitra an'ireo miaramila zay iantsehatra ity an-tanety
maro ny reo toeram-panofanana no naorona ary mbola misy ny mbola ho aorona raha manana an'izay paikady zay ny eo amin'ny tafikantanety a dia miezaka izy ireo ny ametraka toeram-panofanana isaky ny brigady toeram-panomanana nireo miaramila isaky ny brigady torak'izany koa ny eo amin'ny tafika an-dranomasina miezaka koa izy ireo mametraka an'izany toeram-panofanana sy toeram-panomanana andreo miaramila antsehatra eny an-dranomasina mba hahafahan'izy ireo mahazo ny vokatra tsara sy miatrika ny ambana zay mety hitranga rehetra ny tafika anabakabaka dia manao an'izay ezaka izay koa na izany ara nefa dia misy ny reo toeram-panofanana zay ahafahan'izy ireo mifanao ny fanofanana iraisam-piadiana raha tsy tena zao ohatra ny tafika anabakabaka dia nanofana ny commando de l'air tany amin'ny centre national de commando tany Ambatolaona zay any tafika an-tanety maro zany ny ezaka atao amin'ny fanofanana sy fampanofanana androa miaramila zay iantsehatra zay sahan'ny rojo bebaikona ny andraikitra ny arakasa ny olona miantsehatra rehetra zany dia tokony olona efa avoniofana avokoa ary avonina ny ifanehatra amin'ny asanjola vonina ifanehatra amin'ny ambana zay mitranga rehetra ka atrehana ray matetika andray mato ministra ihany koa ny hoe manakaiky ny vahoaka mandrakarivo nareo tafika malagasy misy ny hôpitaly miaramila soavinandrina zao ohatra resahantsika eo ihany koa nankalaza ny fahafitopolo taona ny raha tsy diso ny hôpitaly miaramila tany Antsiranana tamin'ity taona ity eo ihany koa ny sehatra ara-panatanjahantena zay voizinareo ihany koa entinareo manentana ny vahoaka malagasy ny fanazarantena ahafahana miatrika ny asa rehetra eny an-kianja asa raha azonao vahavahana ny mahakasika an'ireo hoe atrikasa samihafa reo andray mato ministra satria tamin'ny teo alohaloha teo zao nisy ny miaramila zay nilatsaka nandefa nyreny fitaovana ireny nanampy tamin'ny fanadiovana ny tanàna akoatran'izany ireo etsika maro samihafa eo anivon'izany hôpitaly zany tazana ny fitalehavana avy eo anivon'izany ministera tantananao zany tompoko manao ny fambolekazo any amin'ireny toeram-pitsaboana ireny ohatrohatry ny ahoana zany fomba hitondranareo fanazavana mahakasika an'izay ho an'ny vahoaka malagasy araka ny tenen'ny lehibe ny etamajoro teo dia anisan'ny toromarika faefatra izay raha tsy diso nomen'ny fiarovam-pirenena ho an'ny miaramila dia ny fifanampiana ara-piarahamonina ho adikako hoe action civilo-militaire dia marina tokoa ny teneninao satria tsy mitsahatra izahay miezaka manampy ny mpiarahamonina amin'ny izay lafiny rehetra azonay hanampiana azy raha tsy teny fa tsy hoe resaka fitsaboana ianao teo dia miezaka tokoa zay satria ny hôpitalyntsika aloha somary efa nahazoazo taona ihany fa na izany na tsy zany hitanareo amin'ny serasera ny faneraserana fa miezaka zay na ny fanadiovana fotsiny ihany ara na ny réhabilitation zay azo atao inona ny anton'izany mba hahafahana mandray lalandava ireo vahoaka malagasy zay tokony ahisitraka an'izany fitsaboana izany na ny fitandrona ny fitsaboana zay moa no tena tsara indrindra raha hitanao ihany koa dia be deabe ny etsaka efa nataonay manatona eny toerana mihitsy sy raha tsy teny fa tsy ny tany amin'ny cyclone zay maromaro ny fandimby teto tsy mbola latsa-danja tamin'izany ny tafika malagasy zay misy an'ireo dokotera anisan'ny azoko tenenina hoe professeur Mahaya na ny dokotera Ampitraikefa nanampy ny vahoaka tany toerana tsirairay tany ary faraparany teo volana vitsivitsy zay dia
nidina teny toerana mihitsy zay raha tsy teny afa-tsy teo amin'ny manaritsoa zao dia ny zahay mihitsy ny dokoteratsika zany nidina teny toerana niezaka nanatona ny olona hitsabo amin'ireo lafy karetina samihafa na dia ny fanorotoroana fotsiny ihany aza hoe ahoana ny fomba fiborosoana anify efa zava-dehibe zay ary tsy mitsahatra akory zany fa amin'ny herinandro avy eo ara dia hotohizatsika izay zavatra zay. Maimaimpona ve le fitsaboana Andriamatoa Minisitra sa misy fandoavam-bola? Hatreto aloha zay zavatra vitanay indrindrandrindra ny fanampiana hoe zahay manatona teny Manaratsoa tsisy nandovola teny na ariary ary fa raha sendra sanatriny zany mila fandidiana tsy maintsy ihany dia anisan'ny manorevitra zay hoe arianany ianao no mandeha ohatraohatran'izao ny ilona izany atoro azy zay ngambany fa tsy teny kosa zay hoe raha olona anao fandidiana andahoana andaniana vola maromaro dia anao an'izany zay tsia fa zay zavatra fanafody rehetra azo nomena dia nomena daholo ary nomena ampitiavana tokoa mba hifanampiana ahafahantsika rehetrarehetra mivelona somatsara amin'ity fiainana mahafinaritra ty. Manahoana indray mahakasika an'ilay resaka fanatanjahantena Andriamatoa Minisitra? Ohatra ny mankalaza ny 50 taona ny COSFA mirafitra eo anivon'izany ministera. Araka ny fantatrareo moa ny miaramila zany dia tsy tokony hoentanina intsony amin'ny resaka fanatanjahantena satria ny fanatanjahantena dia anisan'ny mialatsiny kely hoe devoir quotidien ho an'ny miaramila zany hoe rehefa miaramila zany hitanareo na amin'ny andro sarotra amin'ny andro somary bebe atao eny analakely fantatrareo ny tiako tenenina ara dia misy foana na ny mandeha krosy na ny manao baolina na ny manao fanatanjahantena ny an-trano amin'izao moa efa miova tanteraka mihitsy koa ny mivoatra fa tsy hoe miova ny fanatanjahantena ka ny fanatanjahantena amin'ny miaramila dia efa tandravadikoditra hoentina hitazana ny vatana, hitazana ny saina, hitazana ny fanahy ary tsy mitsahatra amin'izay efa miezaka manaitana ihany koa ny mpiaramonina mba ahazo an'izay tombontsoa avy amin'ny fanaovana sport zay atsoatsika dia hitokana toerana fanatanjahantena zay manaraka ny fenitra tokoa raha tsy tena etsebe tongolo misy toerana kelikely eo fanaovana foot à 7 misy toerana kelikely eo fanaovana baskety à 3 dia misy rehefa kelikely ihany koa noho ny ezaka nataon'ny fitondram-panjakana dia izy ny finansie azy mihitsy le terrain tena ngeza be anankiray fa tsy vitan'izay efa nahavita maromaro tsika satria andraisatsika mba anentanana reo tanoratsika mba tsy handeha ho any amin'ny fidoroana na ho any amin'ny fisotroana fa mba hanao fanatanjahantena ary ny olona tsy afaka manao fanatanjahantena ary noho ny antony maro samihafa dia afaka mijery an'izany mba miala voly sady fialana voly zany izy io ny fanampinan'ny olona no hifanampiana ihany koa mba hahatonga ny tsirairay hanana toe-batana salama sy mavitrika hoentina miasa amelomana ny tenany tsirairay hatramin'izay ka hatramin'izao ary mbola hotohizana tsy mijanona zay ezak'izay. Raha izay ny mahakasika ny ministera amin'ny ankapobeny sy ny état major izay mikatroka mandrakariva eny Ankianjeny amin'ny alalan'ireo miaramila ny tafika malagasy manahoana kosa hoarahantsika ato anatin'ireto fanadihadiana ireto ny fijerin'ny olona sy ny fahafantaran'ny olona izany hoe ministera ny fiarovam-pirenena izany. Fahalalako ny tafika malagasy moa zany dia iandrenkina ny repoblika miaro ny vahoaka sy ny fananana ary eo koa ny androm-panjakana rehetrarehetra misy eto amin'ny repoblika Madagasikara zany. Dia ny havara ho an'ny tafika zany dia toisana zany niezaka efa natomboka tamin'izay nazoana fahaleovan-tena izay dia mirary soan'ny tafika angamba ao anatin'ny andraikitra lehibe izay nankin'ny vahoaka aminy dia ny fiarovana ny tafika malagasy zany dia mandray ny andraikiny araky ny lalàna araky ny fahefana izay omeny lalàna anazy fiarovana ny tany repoblika Madagasikara zay moa zany le ao anatin'le hoe état ny état moa zany dia misy ny élément anatin'ny territoire rehetrarehetra arovan'ny tafika malagasy zay ny andraikitra miaro anazy ary misy koa nefa andreo andraikitra vaovao izay nampiandreketina taminy dia zay zany hoe nouvelle mission
miconfiena amin'ny armée zay zany lasa hoe ny armée zany lasa moderne zay misy les missions traditionnelles dia misy les missions nouvelles zay fiarovany amin'ny resaka risme cataclysme manao intervention zany izy amin'ireny zay no nananganany ohatra hoe bataille médicale ohatra zao zay misy zavatra vaovao nisy dia natsangana tamin'izay zany izy confiena an'izay andraikitra vaovao sahana tamin'ny miaram'izay fa zay tsy manala ny mission traditionnelle zany dia fiarovana ny vahoaka sy ny fananana araka ny lalàna misy eto amin'ny tany république Madagasikara. Miaro ny vahoaka sy ny tanindrazana ohatra hoe amin'ny tsy fandriampahalemana miaro amin'ny dahalo dia tokony samboanao ny asany ara-dalàna fa tsy mandeha fetsifetsena na ohatr'izany mampahiry azy mba hanao ny asany ara-dalàna dia miarosoa azy ireo zany mbô samy ahera amin'ny zavatra atao rehetra. Fahalalako ny tafika malagasy dia amin'ny fiarovana ny vahoaka sy ny akaiky ny akoatran'izay koa dia fiarovam-pirenena izy ao anatin'izay olona any hoe ohatra hoe vahiny andeha hanafika. Mirarosoa anareo tafika rehetra izay tena manana fandavan-tena amin'izao toetrandro sarotra iainantsika izao. Mahereza satria tena zava-tsarotra ny iainanareo satria raha namahalala fa ianareo zao no tandroka aron'ny vozana ko dia mirarosoa anareo indrindra dia manaova fety mahafinaritra ho antsika rehetrarehetra ho an'ny amponana rehetrarehetra ary mahereza eo amin'ny asa fanompotanindrazana izay mamitsika ity. Ny tafika zany miaramila aloha izy voalohany indrindra dia ny andraiky ny miaro ny vahoaka sy ny fananana fa ankoatr'izay koa anatin'ny izay hoe fiarovana vahoaka sy ny fananana izay misy sampana maro ny tafika malagasy. Izy zao ny hoe génie zany hoe mikarakara ny fanamboaran-dalana sy ny tariny dia eo ihany koa ny resaka momba ny ity resaka fitaovam-piadiana satria izay ilay andraiky hoe miaro vahoaka sy ny fananana dia ny hoe miasa sy manentsy an-dala izay ny tena fahafantarako azy. Tiana hotsahivina kely Andriamatoa Minisitra ny reny hoe fitsidiana izay nataonao amin'ny maha-ministra ny fiarovam-pirenenanao toa ihany koa moa Andriamatoa Jeneraly izay lehibe ny etamajorn'ireo tafika izay nanao an'izany fitsidiana izany mariky ny fiara-miasan'ny Madagasikara izany ara-tafika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena misy teny hoe tianao mba ho atsipy mba ahafantarany vahoaka malagasy hoe inona marina moa zany ny antony andehanana mivoaka ny Madagasikara indrindrindrindra ho anareo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta malagasy. Araka ny politika ankapobeny hoentin'ny Madagasikara moa izay misokatra amin'ny firenena rehetra dia manaraka an'izany etsaka ny sy andavany ny folo olon-da izany hoe ny folo olon-da zany tsy miolon'olona fa misokatra amin'ny vazantany efatra ary misokatra amin'ny firenena rehetra izay afaka miara-miasa aminy. Izay indrindra no nahatonga ny isika tompona andraikitra miaramila na ny mambana ny gouvernemanta izany na ny lehibe ny etamajoro ny tafika na ireo talea sy tale général rehetrarehetra mandeha makany amin'ireo firenena izay manasa atsika mba akatraikefa inona moa ilay traikefa hoentina na io traikefa hoentina anatsarana ara-pitaovana na ara-tsaina ary indrindrindra ara-fomba fanao mba ahafahantsika araka ny teneniko teo ihany hoe miara-mamindra amin'ireo olona nivelany fa itsika na denosy ara tsy afaka miolon'olona fa tsy maintsy miara-miasa amin'ny any velany izay indrindra no nahatonga atsika mandeha mandrato ataontsika hoe mandrato fianarana moa fomba fiteny iny fa mitsidika ny any velany ohatran'izay ihany koa araka ny teneniko teo tsika tsy manakana mihitsy ireo izay olona avy any velany na ara-tafika io na misy sivily ara fa misahana amin'ny ao anatin'ny tafika dia raisitsika tanandroa mba ahafahantsika manana fehezakevitra anatsarana bebe koatra na dia mbola tsy azotsika ampiarina amin'izao fotoana izao ary zay fa hoentintsika natsaratsara anazy raha pitso raha afaka pitso.
Andriamatoa Jeneraly lehibe ny etamajorny retafika ety ampamaranana amin'ny mahatompona andraikitry ny fibekonanao voalohany an'izany tafika malagasy zany manahoana ny afatra indrindra fa mamarana ny fandarana fiarovam-pirenena ihany koa isika ankatoky ny fetiny krismasy sy ny fetiny taom-baovao firarintsoa avy aminao tompoka ho any mpanaraka ny fandarana. Ny afatra omeko ny vahoaka malagasy rehetra zay manaraka izao fandarana zao dia ny fampandriana fahalemana tsy andraikitray tafika irery ihany fa andraikitry ny olom-pirenena tsirairay avy ka dia niangavy ny vahoaka ray manontolo na misehatra inona izy na misehatra inona mba hifanometanana amin'ny tafika malagasy mba ahafahantsika manatratra ny velorano voalohany ny filoham-pirenena dia ny fametrahana ny fandriam-pahalemana maharitra eto amin'ny firenena. Raisina atanan-droa avokoa zay angom-baovao omenareo sy alifanareo any amin'ireny antso reny telefona amenanareo reny ary aza misalasala aza matahotra fa tsy isika tokony ampandry fahalemana no ororoan'ny mpanao ratsy fa izy ireo no tokony ampiroroantsika mba tsy ho tamana eto amin'ity firenentsika ity. Akatoky ny asaramanitra tokoa ny isika amin'izao ko dia mirary ny vahoaka ray manontolo anao fety sambatra ao anatin'ny filaminana ary ho tratry ny taona vaovao 2020 sy 2020. Tandroka arony vozona izay no ahafantaran'ny vahoaka malagasy an'izany hoe tafika malagasy izany eo ihany koa ilay teny filamatra hoe ho an'ny tanindrazana. Eto indrindra ianao Andriamatoa Jeneraly Rakotoaritsona Joshua, ministry ny fiarovam-pirenena, amarana izao fandarana izao amin'ny alalan'ny hoe afatra mafonja na mety ihany koa toromarika fampatsiahivana ho fanohizana izay voalazan'Andriamatoa Jeneraly Saivelo Lala Monja Delphin izay lehibe ny etamajorn'ireo tafika teo omenanao ny fitenenana mahakasika an'izay teo. Voalohany indrindra aloha misaotra anao Virginia ary misaotra anareo rovavy mba afaka nitafatafa toy izao amin'ny ainao manjery. Misaotra be dia be ihany koa atsika mpijery ray manontolo izay manaraka n'izao fandarana izao ary indrindrindrindra araka ny tenenina atao hoe ny miaramila dia tandroka arony vozona amafisiny eto fa ny miaramila ny folo alin-dà ray manontolo ny FDS ray manontolo izany hoe ao anatin'izay daholo na ny miaramila ny zandary ny polisy dia mbola tsy nitsahatra sambyzay miaro ny ara-dalàna miaro ny fitondram-panjakana izany hoe tsy mbola miala ny lalàna nomena sy ny lalàna misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana ny miaramila hatramin'izay ka hatramin'izao izany ny mahatonga anay tsy morofo tsy mandry andro tsy miandry alina mba ezahana ahampandry fahalimana ny Madagasikara na any andrenivohitra eto andrenivohitra zay na any ata lavitra rehetrarehetra any. Araka ny tenen'ny chef d'état-major teo dia tsy mitsahatra ny mameriny zay ny fiarah-miasa amintsika rehetrarehetra na ho anareo hoe tsy dia mankasitraka loatra ny miaramila ara noho ny antony samihafa tsy maninona zany fa afaka miara-miasa foantsika ka eto dia mirary tokoa ny anaovantsika fety sambatra indrindrandrindra ho atsika miaramila zay any akianjany zay fantatro sady satria efa teo ny tenanay ny ala nahita an'izany tsy afaka manao fety any amin'ny fianakaviana tsy afaka manao taom-baovao any amin'ny fianakaviana fa mirary fety sambatra ho atsika rehetrarehetra any amin'ny misy atsika rehetrarehetra any io ny misy aloha ohatran'ny aotrokantrano ihany eo inona ny vary inona misy loka eo dia io aloha ny misy amin'izao fotoana izao dia hoanitsika izy tsy mahakevy antsika izany
mamerina ihany koa ny fiara-miory ho an'ny fianakaviana rehetra izay namoy miaramila na io zanaka na io rahalahy na io ray aman-dreny fa dia isika izahay lehibenareo dia eto miahanareo foana naandro na alina ary matokisa fa manana lehibe nareo miahy sy mijery anareo dia izay angamba no lava zay ny foy Virginie fa dia mirary antsika menakavy anao fety sambatra elavelony Madagasikara. Mankasitraka Andriamatoa Minisitra isaorana ihany koa Griffine Bakoliniaina izay tompony mpikirakira izao fandarana izao tsy nitandrosasarana nandritra nyity taona 2024 ity niketriketrika niaraka amin'ireto ekipa teknika avy eto anivon'ny televiziona malagasy izay tolorana ihany koa ny fankasitrahana manokana eo ny office de la radio et de la télévision publique de Madagascar ny talehan'ny televiziona malagasy tsy adinoina ihany koa ny misaotra ny ekipa ny radio Madagascar satria dia miara-miompana amin'izany hoe ako ny fiarovam-pirenena izany akoatran'ity hoe fiarovam-pirenena ity Griffine dia misaotra tsika rehetrarehetra izay mazoto manaraka tsy tapaka hita ihany Griffine ny olona manontany rehefa tsy misy ny fandaharana fa dia isaorana anao amin'ny famokarana isaorana anao ihany koa nanasan'ny tenako hiaraka anentana nyity fandaharana manokana ity ho an'ny famaranana ny taona 2024 dia mankasitraka tsika rehetrarehetra hatrany vonina miara-miasa hatrany amin'izay lafy ny serasera izay fanapitsika anatsaratsika nyity Madagasikara mamintsika ity dia mirary fety sambatra sy finaritra ho atsika ny tenako sady mametraka ny mandra-piona ho atsika rehetrarehetra ihany koa. Mankasitraka anao Ramatoa Rahelso Virginie nanampy tao anatin'izay fampiainana mivantana an'izao fandarana fiarovam-pirenena farany tamin'ity taona 2024 ity raha sitrapon'Andriamanitra dia anamarika ny fahadimy taonany ny fandarana fiarovam-pirenena amin'ny taona taom-baovao 2024 ny teto amin'ny televiziona malagasy izay amafisina ny fankasitrahana azy satria ahafahantsika mahita an'izany hoe aiza ho aiza inona avy indray ireo asa tanterahany eo anivony tafika malagasy ny folo alin-da amin'ny ankapobeny tsy tompotrano miony zany isika tamin'ny alalan'ity fandarana fiarovam-pirenena ity izay tsy ahivoko ihany fa indroa isam-bolana no mandeha ny fandarantsika ny alahady voalohany volana ny alahady fahatelony volana toy izao anarantsika azy izao misy hatrany ihany koa ny famerenana ao anatin'izany fa ny tena ankasitrahana feno ianareo tompona andraikitra rehetra eo anivony tafika malagasy isan'izany ianao Andriamatoa Généraly ministre ny fiarovam-pirenena Andriamatoa Généraly lehibe ny état-major ny retafika sy ireo rantsa mangaika rehetra satria tsy mora zany hoe fiara-miasa maneho ny asa izay tanterahanareo izany fa matototosa ny fandarana izao dia fanomezan-tanana ho atsika rehetra mampiana ny fandarana fa tsy adino ny lehibe indrindra dia isika mpijery any atokantrano any araka nefa nilazainy Ramatoa Virginie teo hoe tsy sasatra ny manontany aiza ho aiza ny fandarana fiarovam-pirenena izay liana trany amin'izany fandaharana izany raha fitina dia izay no manakatona tanteraka ny fandarantsika vahiny nasaina tao anatin'izao fandaharana manokana izao ny général de corps d'armée Rakotoaritsona Natsoso ministre ny fiarovam-pirenena ny général de division Saivelala Monja Delphin lehibe ny état-major ny retafika Ramatoa Rahelso Virginie izay niarana nentana tamin'ny teto hotrony reto staff rehetra ireo mpikambana rehetra izany hoe manatanteraka an'izany sehatry ny fiarovana eo anivon'ny tafika malagasy tapitra ny fiarantsika mirary soantsika tsirairay avy atratra ny fetin'ny krismasy sy ny fetin'ny taom-baovao amin'ny taona 2024 indray isika manaraka ny fandaharana fiarovam-pirenena vaovao mandram-pionary.